dia fivaliana ho anay hatrany miaraka aminao indray amin'izay fandaharan'izao. Mbola miaraka amin'ny mpanompon'Andriamanitra Ratsolonjatovo Celestin ihany tsika anio. Handray lesona avy amin'ny mpivady iray ao amin'ny Baiboly dia Ananiasy sy Safira izany. Tonga dia mihetsika azy ary ny fitenenana. Iaraka hivavaka isika. Indreto misaotra anao izay ray noho ny fitahinao. Dia hianatra fiainana vaovao amin'ny teninao izay ka sokafy ny sainay sy ny fonay. Andraisy ankatoy ny teninao. Ataonay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Miarabitsika lehilahy rehetra sy ireo namana hafa ihany koa miaraka amintsika amin'ity anio ity. Misaotra amin'ny fanarahantsika tsy tapaka izao fotoana iombonantsika izao ary mirary indrindra ny fitahin'ny Tompo ho amintsika rehetra. Anio isika dia hiaraka hijery ny ampahany na ny sombiny ny amin'ny fiainatokantranon'ny Ananiasy sy Safira. Arak'izay ambaran'ny soratra masina. Ao amin'izany no hianarantsika fiainana vaovao arak'izay ampianarin'ny soratra masina antsika. Ny soratra masina dia fianarana fiainana isan'andro isan'andro. Sokafy ary ny Baibolintsika. Ataovy eo ambany masontsika ny boky ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 5 ny 1 hatramin'ny 10. Asan'ny Apôstôly toko 5 1 hatramin'ny
hatramin'ny 20. Ovakitsika izany tenin'Andriamanitra izany. Fa nisy kosa lehilahy atao hoe Ananiasy sy Safira vadiny nivarotra tany, ka nanafiainany ho azy ny vola vidiny, ary ny vavy koa nalaly izany, dia nentiny ny vola sasavidiny ka napetrany teo anoloan'ny tongotry ny apôstôly. Ary hoy Petera, ry Ananiasy, nahoana Satana no namen'ny fonao handainga amin'ny fanahy masina ka hanafina ny vola sasany vidiny tany? Fony tsy namidy, tsy hanao ihany va izy? Ary rehefa namidy, tsy hanao anaovanao izay sitraponao koa va? Nahoana no sain'izany tao am-ponao ianao? Tsy nandainga tamin'ny olona ianao, fa tamin'Andriamanitra. Ary Ananiasy no nandray izany teny izany, dia nikarapoka ka afaka ny ainy, dia raiky tahotra loatra izay rehetra nandray izany. Ary nitsangana ny zatovo dia nofonosiny ny faty ka nentiny nivoaka dia naleviny. Rehefa afaka tokony ora 3 dia niditra koa ny vavy, nefa tsy fantany izay efa nanjoa teo. Ary hoy Petera taminy, lazao amiko, izany ihany va no vola vidin'ny taninareo? Dia hoy izy, eny, izany ihany. Ary hoy Petera taminy, nahoana ianareo no niray tetika haka fanahy ny fanahin'ny tompo? Indro eo ambaravarana ny tongotry izay nandevina ny vadinao, ary hitondranao hivoaka koa izy. Dia nikarapoka teo anoloan'ny tongony niaraka tamin'izay koa izy, ka afaka ny ainy. Ary raha niditra ny zatovo dia hitany fa maty. Ary nentiny nivoaka ka naleviny teo anilan'ny lahy. Voalohany, ny arahantsika mijery dia izao: ny fiainana kristianina dia tsy fakatahaka ny fanaon'ny olona. Ny fiainana kristianina tsy fakatahaka ny fanaon'ny olona. Inona no zava-misy eto amin'ny tantara? Vao nanomboka ny fiangonana voalohany, nisy zavatra natao teo amin'ny fiangonana. Hitantsika eo amin'ny Asa 2 ny 4:12 hatramin'ny 17. Nafana fo ny mino, nivarotra ny fananany, dia nomena ho tantanan'ny apôstôly ny vola ifampiahiana. Zao ny vaky ny teny eo amin'ny Asa 2:14. Ary izay rehetra nino dia ny ray toerana, sady niombonany avokoa ny fananany rehetra, ary namidiny ny tany sy ny fananany, ka nozarainy tamin'izy rehetra arak'izay nilainy avy. Hitantsika ihany koa eo amin'ny Asa 2:4 12 hatramin'ny 17. Mba nahita io zavatra nataon'ny mino teo amin'ny fiangonana io Ananiasy sy Safira, dia nakatahaka ka lasa koa mba nanao. Amin'ny Asa 5:1 sy ny 2. Fa nisy kosa lehilahy atao hoe Ananiasy sy Safira vadiny nivarotra tany, ka nanafenany ho azy ny vola vidiny, ary ny vavy koa nahalala izany, dia nentiny ny vola sasany vidiny ka napetrany teo anoloan'ny tongotry ny apôstôly. Ny fiainana kristianina dia tsy fakanatahaka ny fanaon'ny olona. Io fakanatahaka be fahatany io no fitaka goavana be izay mahazo ny olona, ary fanao eo amin'izao tontolo izao. Makatahaka ny ataon'ny olona fotsiny, tsy manadiady, fa mihinana ambolony fotsiny ihany ny zavatra rehetra. Mivarotra ny fananany ny hafa, dia mba nivarotra koa izy ny vady. Nanome ny volany ho eo amin'ny apôstôly ny hafa, dia nanao an'izay koa. Tahaka n'izay mahazo antsika ihany ankehitriny. Manao an'izao ny hafa eo amin'ny fiangonana, dia makatahaka an'iny fotsiny manao koa isika. Ity ny fitafy malaza, dia manao an'iny ihany koa. Dia azonareo tohizana lava be ny lisitra. Toy izany koa ny fiainan-tokantrano.
Ny fiainam-panambadiana na ny fiainan-tokantrano dia tsy fakana tahaka ny tokantranony hafa. Ny mpivady atsy manome ho an'Andriamanitra dia lasa koa manome, izay no mibaiko. Iretsy mpivady iretsy roa ny zanany, dia iny koa nalay tahaka, ataontsika roa ihany koa ny zanantsika. Isika lehilahy izay lohan'ny tokantrano dia manana andraikitra lehibe eo amin'ny fitariana ny ankohonana amin'ny zavatra rehetra. Fantaro izay lazain'ny soratra masina ny amin'ny antony na ny tanjona anaovana ny zavatra iray na tsia. Fantaro koa ny toe-po sy ny toe-tsaina takin'ny soratra masina amin'ny fanaovan'ny zavatra iray. Ohatra, inona ny toe-po takin'ny soratra masina ny amin'ny fanomezana ho an'Andriamanitra? Dia izay ampianarin'ny soratra masina izay atao, fa aza maka tahaka be fahatany fotsiny izay ataon'ny hafa. Ny faharoa dia izao: ny fiainana kristianina dia tsy fihatsaram-belatsia. Inona natao hoe mihatsara velatsia? Fihetsika ivelany entina miseho, aseho hitan'ny hafa fotsiny fa tsy tena iny ny zavatra marina iainana. Mety fomba firesaka, mety ho fiainana mihitsy. Latsaka tao anatin'io ota io i Ananiasy sy Safira, fihatsaram-belatsia. Teo hitan'ny fiangonana hoe nanome ny fananany dia nanao. Teo hita hoe manao nefa zavatra hafa mihitsy ny ao ambadika, fihatsaram-belatsia izany. Isika lehilahy na ny mpivady izay miaino antsika ankehitriny izao, tandremo so miaina ao anatin'izany ianao. Ny fiainanao, ny fifandraisanareo mivady, ny fiainan-tokantrano, ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, ny fiainam-panomponao, ndrao dia endrika ivelany sy fahatsarana ivelany fotsiny fa tsy tena marina. Tandremo fa fahasimbana no entin'io eo amin'ny fiainanao sy ny fiainan-tokantranonao. Ny afara tamin'izany fahasimbana izany, ny fiainan-tokantranony reto mpivady reto noho ny fihatsaram-belatsia. Ny fahatelo, angalantsika fiainana sy fampianarana ny amin'ny sombony ty tantara ny tokantranon'ny Ananiasy sy Safira ity dia izao: manimba ny tokantrano ireo fanerena na teritery avy any ivelany. Isan'ny manimba na manakorotana ny tokantranontsika ireny fanerena avy any ivelany ireny. Izao ny voasoratra ao amin'ny Asa 4:4-5 sy ny 7:30. Ary Josefa izay nataon'ny apôstôly hoe koa Barnabasy, izany hoe raha adika zanaky ny fananarana, Levita avy any Kiprosy ny firazanany, dia nivarotra ny sahany ary nentiny ny vola vidiny ka napetrany teo anoloan'ny tongotry ny apôstôly. Nivarotra ny fananany ny mpianatra, anisan'izany Josefa izay ambara eto. Aoka hazava tsara fa tsy noterena nivarotra ny fananany ny mpianatra. Asa 5:4. Ho Petera tamin'izy mivady: fony tsy namidy tsy hanao ihany va izy? Rehefa namidy tsy hanao anaovanao izay sitraponao koa va? Nahoana no nisaina tao am-ponao ianao? Tsy nandainga tamin'ny olona ianao fa tamin'Andriamanitra. Petera dia manazava tsara tamin'ny Andriamatoa Ananiasy fa fony tsy namidy ny tany dia azy. Azony tsy namidy ny tany. Raha lafo ny tany dia azo ny vola, nalalaka izy ny tantana an'izany vola izany. Matetika ny zavatra misy eo anivon'ny fiarahamonina dia toa miteraka fanerena ho antsika ao anatin'ny
tokantrano. Toy ny manery ankolaka atsika hanao zavatra ny fihetsiky ny hafa. Ny zavatra ataon'ny hafa sy ny manodidina atsika matetika no manery atsika hanao zavatra rehefa tsy manana tanjona mazava na tsy manana hazon-damosina isika. Ohatra, manao daholo ny olona dia miresaka amin'ny mpivady na ny ao an-tokantrano, isika ve tsy mba hanao? Tandremo fa na eo anivon'ny fiangonana aza mety misy endrika fanerena samy hafa. Nanao an'izao daholo ny lehilahy, nanao an'izao daholo ny vehivavy, isika ahoana? Tsy mba hanao ve? Ny fanerena ataon'ny fiarahamonina izay mety ho tafiditra ihany koa ao tokantranontsika. Teren'ny zanaka ny ray aman-dreny, efa izao daholo ry dada sy neny ny finday an'ny ankizy any am-pianarana, izahay koa mba mila mahazo toy izany. Toa lasa voatosika ao anatin'ny fifaninanana mihitsy ny fiainana, vokatry ny teritery na ny fiatsaram-belatsia na ny fakana tahaka ny ataon'ny hafa. Indrindra moa tafalatsaka ao anatin'ilay fomba fisainana sy fitenenana manao hoe fifaninanana masina. Ny manompo an'Andriamanitra tompoko tsy misy fifaninanana izany. Diso izany. Fa ka tahaka ny ataon'i Jesosy Kristy no amporisihan'ny soratra masina ny mino. Ary mifanompo fa tsy mifaninana. Izao tontolo izao no tia mifaninana. Manana fiara ny atsy atsimo dia tsy maintsy manana fiara ny atsy avaratra. Tsy misy atao afa-tsy ny mifampitsikilo fiainana no atao, dia tsy manaiky ho gisitra, tsy misy manaiky ho tsindrin'ny hafa na ho ambanin'ny hafa izany io. Fomba fiainana sy fisainan'izao tontolo izao izany rahalahy mitandremo. Ny faefatra dia izao, ny fiainam-panambadiana dia fiombonana hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ananiasy sy Safira dia ny fanaraka tsara izy mivady ny varotra ny fananany, ny taniny. Eo amin'ny asa 5:1 sy 2. Ny fanarahan-tsara koa ny fitantanana ny vola rehefa lafo ny tany. Nisy ampahany nalainy, nanafenany ho azy, ary ny sisa avy nalainy dia napetrany ho tantanin'ny apôstôly. Nisy zavatra tsara teo amin'ny fiainan'izy mivady dia ny fiombonana. Izany ny mahampivady ny mpivady, natao iombona rehefa nikambana ao anatin'ny fanambadiana. Ny olana tamin'ny fiombonana teo amin'izy mivady anefa dia niombona tsy hanao ny sitrapon'Andriamanitra, nandainga tamin'ny fanamasina. Hitantsika ao amin'ny 9-10. Nandainga tamin'ny fanamasina no lazainy fa io avokoa ny vidin'ny tany rehetra. Tsy marina izany. Satana no nameno ny fony. Hevitry Satana no nitarika azy andainga. Ary vokatry io fahotany Ananiasy sy Safira io dia fahafatesana no famaizana azon'izy ireo. Potiky ny ota ilay tokantrano. Hitantsika izany eo amin'ny 9-9. Zao ny vaky ny teny eo amin'ny 9-9. Aroa Petera taminy. Nahoany ianareo no ny iray tetika haka fanahy ny fanahin'ny tompo? Indro eo ambaravarana ny tongotra izay nandevina ny vadinao, ary hitondranao hivoaka koa izy. Naka fanahy ny tompo. Ny hevitra an'Andriamanitra ho tsy mahalala na inona ka manao fanahiniana ano taminy. Mitsapa an'Andriamanitra ny amin'ny famindram-pony sy ny faharetany. Azotsika vakiana any an-trano ny Romanina 2:1-4. Vokatry ny famaizan'Andriamanitra dia fahafatesana. Ny 10 dia niakarapoka teo anoloan'ny tongony niaraka tamin'izay koa izy, ka afaka ny ainy,
Ary raha niditra ny zatovo dia hita ny famaty ary nentiny nivoaka ka naleviny teo anilan'ny lahy. Ny fiainam-panambadiana dia fiombonana hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Inona ary ny vahaolana tao anatin'ity sombo-piainany Ananiasy sy Safira ity? Voalohany, raha tsy mbola manana ny tompo ianao dia tsy ahita ny mazava sy ny tena marina eo amin'izao fiainana izao. Toy izao nambaran'i Jaona ao amin'ny filazantsarani Jaona 1:4. Izy, izany hoe Jesosy Kristy, izy no nisy-piainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Ny 2:7. Izay mino ny zanaka no manana fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy ahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra ny mitoetra eo aminy. Minoa ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ho anao. Izany no hanafaka anao amin'ny fanandevozan'ny ota sy ny fahefan'ilay ratsy ka hitondra anao amin'ny tena fiainana dia ny fiainana marina ao amin'Andriamanitra. Faharoa, rehefa zanak'Andriamanitra ianao dia inona ny vahaolana? Mila fiainana miovana fiovam-piainana ny fanarahana an'Andriamanitra. Tsy makatahaka be fahatany ny ataon'ny hafa, tsy mihatsara velatsia, miala ao anatin'ireny teritery maro samihafa, teritery ataon'ny fiarahamonina, teritery ataon'ny fiangonana, teritery ataon'ny fianakaviana. Inona no afaka anao anatin'ilay teritery? Manaiky aina mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fahefan'ny soratra masina. Izay ekena. Efa nomena ny fanahy masina ao anatinao ianao raha mino, hitarika anao sy hitondra anao mifanaraka amin'ny soratra masina. Dia hifanaraka amin'ny soratra masina ny fomba fiainanao sy ny fomba fijerinao. Manana tombony no Ananiasy sy Safira isika mino ankehitriny, satria isika mino efa manana ny Baiboly feno afaka mampahafantatra antsika ny zavatra rehetra atao mifanaraka amin'izay ankasitrahan'Andriamanitra. Farany dia resaka ny amin'ny Satana isika. Satana dia fahavalon'Andriamanitra, nanomboka hatrany amin'ny famoronana dia nanao izay andavo ny olombelona. Fahavalon'ny hazo fijaliana, fahavalon'ny tokantrano, ary mbola fahavalon'ny fiangonana mandraka ankehitriny. Miasa sy mandavo ny mpivady, miasa sy mandavo ny mino. Tsarovy anefa fa fahavalo efa resy, ary efa resin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana Satana. Fahavalo azo resena. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jakoba 4:7. Koa dia maneky an'Andriamanitra ianareo, ary manohera ny devoly dia handositra anareo izy. Ny faharoa ho resantsika farany dia ny fanahy masina. Eo amin'ny 9, 7 sy ny 8. Ny fanahy masina dia ny persona fahatelo ao amin'Andriamanitra telo izay iray. Ny fanahy masina dia Andriamanitra. Ny fanahy masina no ampitoerin'Andriamanitra aty anatintsika, hitarika antsika marina rehetra. Ny fanahy masina tsy hitarika ny mino andainga na hanao zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fanahy masina dia velona ary miasa amin'ny fiainantsika mino tsirairay avy ankehitriny, isan'andro. Ny fitarian'ny fanahy masina ny tian'Andriamanitra hitarika antsika. Galatiana 5:22. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharim-po, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany.
fa izay ihany Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny fanariny sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Raha velon'ny fanahy isika dia aoka handeha araka ny fanahy. Izany ny vokatra tadiavin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, ny vokatry ny fanahy fa tsy vokatra hafa. Farany, fahatelo, amin'Andriamanitra. Andriamanitra dia masina, Andriamanitra marina. Tsy tian'Andriamanitra ny fiainam-pahotana ao anatin'ny tokantrano, ao anatin'ny fiangonana. Andriamanitra manadio antsika ary manadio ny fiangonany. Manafay izy ary aza miandry ho faizina na ho sazian'Andriamanitra vao hiova ka hiala amin'ny ratsy. Ny fiainana kristianina sy ny fiainana ao anatin'ny fanambadiana dia tsy fakantahaka ny ataon'ny hafa. Tsy fiainam-piatsaram-belatsia ary tsy fiainana miaina ao anatin'ny teritery, fa fiainana ao anatin'ny fahafahana, dia fiainana eo ambany fitarian'ny fanahy masina, manaiky feno ny fahefan'ny soratra masina ary manaiky aina ao anatin'ny fankatoavana. Isaorantsika ny Tompo nitarika antsika tamin'ny fahamarinana tao anatin'izay sombo-piaina ny Ananiasy sy Safira izay tamin'ity androany ity. Ho an'Andriamanitra ny idera, ny laza, ny voninahitra ho amintsika rehetra ny fiadanana sy ny fitahin'ny Tompo. Amanaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra ka velonaina isika. Fanivokatry fana ikiosany fitiavana fifaliana fiadanana falipo fanivokatry fana ikioafa murambana fanavanso sy famarinana fanivokatry fana ikiosany fitiavana fifaliana fiadanana falipo fanivokatry fana ikioafa murambana fanaovanso sy famarinana rani fanay tokolo ao anatina aokamba amokatrany soiana fanivokatry fana ikosale fitiavana fifaliana fiadanana falipo fanivokatry fana ikioafa murambana fanaovanso sy famarinana. Misaotra anao nanaraka amin'ny fandaharana. Tena miseho amin'izany leson'izany tokoa ny fahamasinan'Andriamanitra. Saorana azy izany ary saorana amin'ny mpanompony koa ny mitondra ny teny teo. Raha te hifandray amin'ny rahalahy Rasolonjatovo Selestin ao dia afaka miantso azy amin'ny 034 17 480 16. Raha mbola te hihaino amin'ny fandaharana ianao dia afaka miditra amin'ny YouTube an'ny Radio Vaovao Mahasoa. Raha tia hanaraka fampianarana soratra masina kosa ianao na mitady ny CD mirakitra ny fandaharana dia azonao atao miantso anay amin'ny 034 47
88711 na mifandray aminay amin'ny mail fbb.svm@gmail.com na koa manatona mivantana ny edisiona vaovao mahafaly eo an-tsahabe ampitan'ny Kinela. Dia mandra-pionindray ary tompony hitahanao lalandava.